Ry fiangonana malala mampatsiahy isika rehetra, isika mipetraka amin'ny fanakaiky rehetra, aro vava aro orana, azotsika mitandro ny fahasalamantsika sy ny mpiaramonina mpiarabelona amintsika. Ry fiangonana malala ampitomboina aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Grand concert d'orgue, aim-panahy sy feon'orgue. 20 taona zao ny dia tanàn'Andriamanitra teto amin'ity fiangonana ity, teto amin'ny firenena, eny iraisam-pirenena aza, tamin'ny alalan'ny rindra fanatanjahantena sy fialamboly. 20 taona ko velomin'ny oby sy mihira zany raha teo no teny fanevany izao fankalazana an'Andriamanitra no ny faha 20 taona izao. Mitsangana isika rehetra manao ny hira fa FFPM faha 20, hira haitsika avokoa rehetra zany hira zany, velomin'ny oby ka mihira hira FFPM faha 20 andiny ny voalohany, faha 2 ary faha 4. Tsaroanay tokoa izao ny soa be ny raisinay, tsy tapaka avy taminao ry Andriananarinay. Ny lasa hitodianay dia mampiseho avokoa ny tanam-pitiavana, miay sady manasoa, miay sady manasoa. Dia tokonay tokoa izao fa mbola ho arovanao anio ampito raha hatrizay izay miankina aminao. Mitsangana amin'ny fiangonana. See
velominy oby Kamira fa hoy ny soratra masina ao amin'ny Salamo fa 7:20 ny andininy faefatra ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe mioby ho an'i Jehovah ary tany rehetra, velominy oby Kamira mankalaza an'i Jehovah amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy feo fihirana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomara, ka mioby eo anatrehan'i Jehovah mpanjaka, aoka irondroana ny ranomasina sy izay rehetra ho aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Iombona mivavaka isika rehetra. Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, telo kanefa tokana ihany. Fa indro ankehitriny hitany masonay indray maka indray, tsapany tananay indray maka indray, ny tanam-pahasoavanao, ny ahy sady manasoa, ny fiangonanao, ny firenenay, eny ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ity rindra fanatanjahantena sy fialamboly ity, fa 20 taona tokoa mantsy izao ny dia tananao no hitanay. Makasitraka raha eo, aoka voninahitra ao izay rehetra ataonay amin'ity tolakandro ity, ary tehirizy eo ambanin'ny fitiavanao zay, tehirizy eo ambanin'ny fahasoavanao, ny RFF azony manohy ny azakazaky ny finoana amin'ny alalan'ny talenta efa nomenao azy. Amin'ny anaranao Kristy. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Ry mpianakavin'ny finoana, noho ny finoantsika an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray itsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Velominy oby Kamira, Salamo 7:20, andininy faefatra, tapany 2. Izany tenin'Andriamanitra izany no iarabanantsika mianakavy izay manotrona izao fotoana izao, ka miara-miombona amin'ny fisaorana an'Andriamanitra, satria feno 70 taona ny fiangonana eto amin'ny FJKM Amparibe Famonjena, ary mankalaza ny 20 taona nitsingerenany ny sampana RFF na rindra fanatanjahantena sy fialamboly eto amin'ny fiangonana. Mitory ny tenin'Andriamanitra sy manambara ny famonjena ary mitaiza ny mpikambana mba ho tena hiova fo kristianina, mba ho andry ny fianakaviana sy ny firenena ary ny fiangonana no tanjon'ny RFF. Ao anatin'izany fitoriana izany, ny momba ny famonjena izany dia tonga eto isika an'io hideran'Andriamanitra amin'ny fomba miavaka dia amin'ny alalan'ny feon'orika. Tsy dia mahavantana ny fahenona izany orika izany, kanefa io no heverin'ny manam-pahaizana fa manana vibration tena manetsika ny anatin'ny saina sy ny vatana iray manontolo mba ho feno fahasambarana ao anatin'ny fideranan'Andriamanitra. Anakoako eto androany ny feon'orika, koa isaorana sahady ny fikambana amin'ny mpitendry orika sady fikambana amin'ny mpakafy izany izay nanaiky hiarana eo an'izany zavakanto fiderana izany. Ho avy eto koa ny APL, antsa-pideran'ny lanitra avy amin'ny fiangonana rahavavy katolika sy ny antokopira asan'ny famonjena avy eto amin'ny fiangonana FJKM Amparibe Famonjena. Ankasitrahana sahady izy ireo amin'izany fitoriana hiarahana manao anio izany. Tsy adinoana ny misaotra antsika rehetra izay toy ny mpianakavy tonga manotrona izao aim-panahy sy feon'orika voalohany izao. Mirary antsika hiaino finaritra, ary raha hivoaka eto isika androany dia irinay mba hiavao ny aim-panahy araka an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Izao dia tolotra antsika Andriamatoa ny aina Rakotoarisoa, mpandrindra sy mpamola vola izao hetsika izao.
Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, mbola ao ampitomboana mandrakariva ao amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray izy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fahazavany ny fanahy masina. Amen. Ny voalohanteny ety am-piandohana dia ny fisaoran'Andriamanitra lehibe nanome antsika ny fotoana ahafahana mifanatitra tava-toy izao, mino sika fa ho anitra kasitrahany izao fanompoana masina izay tanterahantsika izao. Faharoa dia misaotra ny RFF nanasa ka namelanay hitondra izao afatra izao, indrindra amin'ny taom-pankalazana fahenimpolo amby 100 taona ny fiangonana sy ho fanamariana ihany koa ny 20 taona ny RFF irariana fa hisy vetiny ny antom-pisia ny fivoriantsika amin'ity tolakandro ity. Amin'ny anaran'ireto rahalahy ao anatin'ny fikambanana mpakafisy mpitendry orga ireto no iara-bako anareo amin'ny anaran'ny tompo. Araka ny anarany dia mikambana izahay mba hampatsiahy indray ny mbola fisiny ity zava-maneno ity izay toa zary lasa adino noho ny fandrosoana mihazakazaka, ary amerina amin'ny sofinao fa mbola hafa ny tena feony. Misy aminay mpitendry, misy aminay mpakafy, misy aminay manamboatra sy mikojakoja, misy aminay mpanangana sy mpamokatra, ary misy ihany koa ilay itsoina hoe collectionneur. Izany izay no anatin'io firahalahiana io. Anio ary ny lohahevitra izay eo ampitaina amintsika amin'izao tolakandro izao riavana dia nomena lohateny hoe aim-panahy sy feon'orga. Ko mamelahy ianareo aka minitra vitsy hitondra ny fitarihan-teny ahafahantsika mifantoka tanteraka amin'ny afatra tiana hotody amintsika mpanatrika eto. Ho voasantsika amin'ny fijery iraisana ny fiatombohany dia ny teny hoe aim-panahy sy ny teny hoe feon'orga. Aim-panahy, fitambarana teny roa, aina sy fanahy, izay midika sahady fa fifanondrana an-dalana zava-misy roa, aina sy fanahy. Zava-misy roa tsy tsapaitanana nefa hita maso amin'ny alalan'ny tenantsika, izay tenimpolon'Andriamanitra. Ny fiainam-panahynao, ny fiainam-panahiko no hitarafan'ny mpiara-monina amin'ny alalan'ny andavanandro hoe reny ny olombelona tsara fanahy. Hoy ny malagasy, ny fanahy no maha-olona, noho izany ny aina hiveloman'io fanahy io dia tsy inona akory fa ilay fidinan'ny fanahy masina ao amin'ny zanak'olombelona ka mahatonga azy hibanjina, hidera sy hakalaza ilay tompo Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany. Raha fehezina vetivety ny aim-panahy riavana dia sakafo toy ny hiveloman'ny vatana tsy hita maso kanefa hiainana sy ilaina isan'andro mba hiveloman'ny fanahinao, hivelomany maha-olona anao izay hitanao fiadanam-po sy faharesen-dahatra amina fijery sy finoana fa mahatsara anao. Ny antsika moa toriana tsy hafenina dia ny faharesen-dahatra ary ny fijoroana vavolombelona ny mampamonjy an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ary manjaka rehetra amin'ny taona mandrakizay. Feo sy feon'orga, fiainam-panahy, vatsy sy panahy. Misy voambolana maro ny fihetsika sy fihetsika maro no ahafahana mampita hevitra, fijoro ary faharesen-dahatra. Raha tia amin'ny fiainana kristianina dia amin'ny toriteny ny asa vavolombelona maro ary ao ny hira. Amin'ity fotoana androany ity isika dia hifantoka bebe kokoa amin'ny alalan'ny feo, izany hoe feo eno amin'ny alalan'ny sofina izay misy endriny samihafa. Dia ho tsapantsika fa misy feo midera, misy feo malahelo, misy feo falifaly, enoy ny endriny ary zaho ny feony, fa ho enonao ny feo an'ny lanitra sy ny heran-danitra. Ary rehefa raisintsika ny voambolana hoe feon-java-maneno dia iray amin'ireo ny feon'orga. Feon'orga, ray amin'ireo zava-maneno fanaka masina entina midery izy io riavana. Raha jerena ny tantara amin'ny ankapobeny dia lazaina hoe zava-maneno ny fahafenoana satria noketrehan'ny olombelona no hatsaraina mian-dalana izay manana tanjona ho fiderana ambony an'Andriamanitra. Nahoana hoy ianao? Izy io dia zava-maneno hitambaran'ny karazany rehetra satria no ezahana haneno amin'ny alalan'ny tendry tanana ray na tosy ny zava-maneno efa nisy tamin'ny fotoan'androny.
Ialana tsiny fa misy teny frantsay mandehandeha ny ampovoany mba tsy isiny ny fahadison'ny fandika-teny. Diapason, harpe, flûte, trompette, trombone sy ny sisa amin'ny tendry ray zany dia mety hasolo feon-java-maneno mihoatra ny 10. Zany hoe mitory fahatambarana, fitambarana, fiombonana zany sady ny orga tany am-piandohana. Ny orga voalohany izay hitantsika ohatra n'io ambony io ry havana dia raha ny tantara dia tany amin'ny taona 1920 no hita taratra voalohany tany Eoropa, zany hoe orga moderna atio. Ny habeny sy ny tanjaky ny feoany ary ny karazam-peo vitany no samihafa satria ho antsika izay efa nitsidika tany ivelany ka nizaha ireny katedraly lehibe ireny dia amin'ny voalohany ny mpanao maritrano sy ny mpipaibato dia efa manao ny sary sady hoe aiza ny toeran'ny orga ao anatin'ny fiangonana. Efa vita dinika amin'izay mety ho takatry ny fahaizana sy ny fandalinana tamin'izany, akoustika na akopeo, estetika, fahatsarany mba hahafahany mitrotro ny feon'ny mpivavaka amin'ny alalan'ny hira sy feo. Ny orga zany no anisan'ny fanaka ao am-piangonana, omena ny toerana misy lanjany indrindra, aorianany altara, ny pilipitra na ny hôtel. Ny orga tio zany ry havana ny tena fitaovana mamoaka feo omen'ny fenitra fahiny hoe orga, ary nandritra ny taonjato maro izy io nampiasaintsika entina hiderana an'Andriamanitra. Eto Madagasikara dia misy vitsivitsy manana azy FJKM Parabe, Ambohipotsy, Faravohitra, Andohalo, tao anaty rova efa may, ny Ekarambatony Lita, Mahamasina, Faravohitra, Andohalo, FLM Antsirabe, ny EEM Ambohimanoro. Zay no fanisana vitsivitsy nataonay. Ary amin'ny mahavakoka azy nefany na hito amintsika na nivelany dia azonao an-tsaina sahady fa lafo ary vitsy ny mpanamboatra azy. Ka noho ny fisian'ny fiangonana maro izay tsy nahatakatra amin'ny vidin'izy io koa ny etombohan'ny herinaratra ihany koa vao tonga ny herinaratra dia tonga tao amin'ity lehilahy anankiray atao hoe Lawrence Hammond ny famoronana ny orga elektrika izay mananarana hoe orga Hammond tamin'ny taona 470. Izy io no izany mpamorona ho tahaka ny feon'ny orga tio, kanefa noho ny fiovan'ny gadokira sy ny karazana liturjia entina nanompo nahazo vahana tamin'izany, indrindra tany amin'n'dia atao hoe fiangonana zandriny tamin'ny fotoan'androny, dia lasa niara-niforona tamin'ny mozikan'ny fahafahana na ny jazz sy ny gospel no tena niopana ny orga mondy. Mitovy ry havana ny fampiasana ireo orga roa ireo, ny elektrika sy ny orga mondy amin'izao dia efa betsaka ny marika mahavoaka ny feoany. Zany hoe ny orga mondy zany dia efa lasa ohatran'ny hoe feo iombonana na hoe standard. Dia misy marika maromaro, Visconti, Nord, Kurzweil sy ny sisa. Androany misy Nord no mitondra ny feo mondy. Kanefa misy vaovao resahako anareo noho ny fitiavana io taranjo io dia mahafaly ihany mampafantatra anareo ary angaviko hitsangana efa ao ve ny ekipa Davita Yasina azafady. Io tovolahy io ry havana natao hoe Davita Yasina, zanaky ny fiangonana. Izy io dia mamokatra sy manangana orga ary voninahitra lehibe ho n'Andriamanitra fa ny FLM Ambatovinaky noho ny 50 taonany dia nitokana ny orga liturzika vita malagasy voalohany izay novokariny io rahalahy anankiray io. Manjifa ny vita malagasy aho, tombony ho an'ny rehetra. Tena tsara feo, mireondreona ary izay teliana tehen'ny feoany dia mba mandalova ao Ambatovinaky. Dia ifameny eto zany ny orga mondy, ORC sy ny sisa sy ny sisa. Verina kely tsika. Aim-panahy sy feon'orga. Nokendreny izy ity mba hitongilana ny sofinao, hiaino sy hanoka ny feon'orga, feon'ny fahafenoana, feon'ny fitambarana, feon'ny fiarahana, feon'ny fieritreretana. Akipio ny masonao, sokafy ny fonao andray feo diamondra. Miara-manandratra mba hibanjina sy hitarika anao bebe kokoa amin'ny fiainam-panahy, hitarika anao andalina ny hatsarany
sy saotra azy no ny soa atoba no hoany manompo azy. Jereo ny fandarana ry havana manaraka liturjia tsika amin'ny fandarana no zaraina dia sokafy ny firananao raha ilainao ny tonony notsongana feokira isaky ny teboka ray, izany hoe feokira maromaro mifanaraka isaky ny andalana liturjia anankiray. Mamelary ahy ianareo anolotra ny mpietsehatra anio ry jaramanatoanina miravo famatana-tsoa raha marolahy rindra rakotsona tsanta randria miajasoa tiksa rasolo irimanana enikaja erilanto rabiaza maholy. Misaotra sy makasitraka ny asin'ny famonjena ato amin'ny ilony ato izy ny antsa-piderahany lanitra ary mazava ho azy ny RFF izay tompon'ny andro anio. Melohan'ny anombohana ry havana dia ho vakiako aminareo izy ity vavaka izay tsikaritro tao anaty bokim-bavaka sy ritualy izay fanao amin'ny fiangonana katolika mba hazoantsika kokoa ny tanjona tia kapitaina rehefa manao fitopo vavahana fanokanana na fanavoazana orga ny fiangonana any andafy any. Amin'ny teny frantsay izy ity: Dieu qui a rendu l'homme capable d'exprimer par la musique sa joie et sa peine, nous te prions. Daignez bénir cet orgue grâce auquel nos cœurs et nos voix seront davantage unis pour te célébrer. Daigne aussi bénir tous les musiciens qui le feront sonner, que ton esprit les inspire afin qu'ils rendent gloire à ton nom et soutiennent le chant de l'assemblée. Et comme cet instrument ne fournit qu'une seule musique à partir de la multitude de ses tuyaux et de la richesse de ses timbres, fais de tous les membres de ton Église un seul peuple, le corps de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Velominy obika mihira, mihaino finaritra tompoko ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra. Amen.
mira terao ny tompo mankalaza indro 20 taona no nitoriana nanompoana asandrato anakoako fiderana tsy miato dera laza voninahitra atoloro ho an'Andriamanitra saina vatana fanahy samy sehatra sa nizarana nitoriana famonjena tsy vidiana fanindrina ny voatra no fanatitra sy saotra hasandratra ihoanao amin'izao jobily izao havaozina ny fanekena fa mitory famonjena no nanirahanao anay indro voniny izahay Ramilo Vololona.
Andehantsika hitehaka mafy be ho an'ny RFF. Dia raha ho an'ny tompo amin'ny zavatra rehetra fa tena mana-talenta ny tanora ary ny kristianina. Ry havana, ampitiavana no amerenana amintsika indray. Izay mandray fitenenana eto na izay mihira tena iangaviana tompoko. Aoka tsy ho alana ny masikatsika. Tena fiangaviana tompoko fa tena isika io zany zao efa mifetra ny isa tafiditra ato anatin'ny fiangonana. Koa ampitiavana re. Mba ho fotoana ahitantsika fifaliana, ahitantsika aim-baovao izao fotoana izao, dia hamafisina indray makandray amin'ny mahabirao ny fiangonana no andraisana fitenenana ankehitriny, dia hamafisina izay mandray fitenenana rehetra eto, hamaky teny, hitondra fampianarana, ary indrindra isika mpihira rehetra dia aoka tsy ho alana ny kasibosy. Enin'ny tompo io, eninay io, efa nataony répétition maly dia eny tsara amin'ny feo atsika, dia mankasitraka atsika manaraka an'izay fandaminana izay. Man'Andriamanitra irerin'ny voninahitra. Amen.
Zao tsika ry havana dia hanolotra ny rakitra, toany ny mpiasan'Andriamanitra, toany ny RFF izay manao amikafaliana no tian'Andriamanitra. Mitoy ihany ny feon'orga araka ny fandaharana izay efa fantaritsika. Sotra tompoko.
isika dia hiara hitsangana hanolotra izao rakitra izao. Asy ny famonjena 50 taona ihany koa nanome hafanapo, nanome haim-panahy sy nizara hazavana anareo. Asy ny famonjena.
velomy oloka mira. Ary eto amin'ity fitandremanyity ry havana dia ny mpitandrina mihitsy no hitarika ioby sy hira. Sotra tompo.
tompo dia nanao hira amin'ny famalifaly niderasosatra an' Jehova izy fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony amin'ny Israely dia nioby mafy ny olona rehetra raha nideran' Jehova satria vita ny fandreminanitra an' Jehova. Ireo rehetra ireo no fehiny irainy tamin'ny hira natao tao an-trano Jehova tamin'ny kipantsony sy ny valia sy ny lokanga anaovana fampony ao an-tranon'Andriamanitra. Ary efa toy ny feo iray no fandrenesana ny mpitsoka trompetra sy ny mpihira raha nidera sy ny saotra an' Jehova izy ka noho nanandratra ny feony izy sady nampaneny trompetra sy ny kipantsony sy ny zava-maneno isan-karazany ka nideran' Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony dia feny rahona ny tranon'i Jehova. Midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara, midera azy amin'ny valia sy ny lokanga, midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny dia, midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, midera azy amin'ny kipantsona maneno, midera azy amin'ny kipantsona tsara feo. Aoka izy rehetra manatona pofinaina sa miderana Jehova. Aleloia. Miobio an' Jehova ary tany rehetra. Velomy ny oboka mihira, mankalaza an' Jehova amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feo fihirana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomara, ka miobi eo anatrehan'i Jehova mpanjaka. Midera an' Jehova amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valia torofolo. Mihira fiderana ho an' Jehova, mankalaza n'Andriamantsika amin'ny lokanga. Ary Davida sy ny taranak'Israely rehetra nitsinjaka teo anatrehan'i Jehova tamin'ny karazany zava-maneno rehetra natao tamin'ny hazo kipreso dia tamin'ny lokanga sy ny valia sy ny amponga tapaka sy ny korintsana ary ny kipantsona. Amen. Ray masino ny masina famarina ny teninao famarina.
APL, antsapiderany lanitra. Izy ireo ry havana deralahy sy anabavy avy amin'ny havantsika ekara. Tsy manana paroasy fa tanora miara-mamindra, manana tarigetra mendrika ho taafina manao hoe hivavaka ary ampivavaka.
Fanaranyzao tontolo zao fa mahalaza sy mitory ny fahatsarany sy ny fitiavany ary ny fahalehibiazan'ny voninahitr'Andriamanitra ry havana dia voalohany amin'ireo ny aleloia andel araka ny fomba fanao eran-tany dia ho redonina ampitsanganana izany koa manasa antsika ry aino ho tonga aim-panahy anaty fiombonana tanteraka satria ny APL sy ny asan'ny famonjena no iangaly azy. Sotra be. Ampitsanganana tompoko. Hallelujah.
tsy voavita ny feo mino izay ampanetretena fa misy sombony tafita na apahany voaray nefa koa hoy Jaona toko voalohany andininy voalohany tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza izy no nosiam-piainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona koa miangavy ianao zay pastera ianao izay irak'Andriamanitra hitandrina eto amin'ity tempolony ity mba hafeno ny fanomponana ataontsika androany ameno azy amin'ny alalan'ny teny ny voninahitra ny ho azy irery ary fiadanana ho an'ny olona akasitrahana. Amen. Ry havana malalo amin'ny tompo ho an'Andriamanitra iry ihany ny voninahitra ary ny saotra sy ny dera ary ny voninahitra dia sandratsika ho azy hatranika velomin'ny oby ka midera. Ry havana malala mitsoreto ny tenako mitondra teny fisaorana sy fankasitrahana ary fankatelemana ary atomboka izany amin'izay tsy voatolona teo dia ny TV Plus ireo izy ireo nakasary nandray feo ary mitazona antsara ireo zavatra rehetra nataontsika teo ary io zavatra nataontsika teo io dia mbola alefan'ny TV Plus amin'ny fotoana izay ho fantatritsika amin'ny manaraka. Makasitraka indrindra ny ekipan'ny TV Plus tonga anatika izao fotoana izao ary nandray antsara sy feo ny fotoana manontolo. Andriamanitra ny rombanareo mandrakariva. Ny TV Plus dia fantatritsika fa efa miara-miasa matetika amin'ny rindra fanatanjahantena sy fialamboly tsy tamin'io ihany fa tamin'ny fotoana samihafa rehetra dia teo an-tran'izy ireo. Makasitraka indrindra tompoko. Manaraka izany dia isaorana ihany koa ireo pakasary rehetrarehetra na pakasary tamin'ny telefôna zany na pakasary tamin'ny atao hoe reny fankatsary tsotsotra reny indrindra moa ny professionnel rehetrarehetra dia hitantsika ny somebiseby teo dia isaorany ianareo makasary satria ilaitsika ireny araka ny tenin'ny zokiolona manao hoe tehirizo amin'ny sary ny fahatanoranao ka na dia efa ohatra ny dadazily azy izy dadazily dia mbola io izy tanora foana rehefa jerena ny sary hitehirizana ny fahatanorantsika ireny ka atserovantsika rahatrizay fa tamin'ny tsy mvony mbola tanora nakalaza ny faharoapolo taona ny rindra fanatanjahantena sy fialamboly ty tao anatin'ny 500 taona ny fiangonana teto Amparibe Famonjena. Isaorana sy akasitrahana ianareo tsy akanavaka satria voatazona antsary izao fotoana izao. Manarak'izay dia alao isaorana ihany koa reto vahiny nandray anjara ireto ao anatin'izany ny antsa-pideran'ny lanitra tena tolagaka mihitsy za tia tsy raraki fa tsy hitanareo tao anaty kasibosy fa hoy aho hoe ay mazana be ohatran'izao reto zanaka zay mihiry reto fa tena luije Andrianjaka ary hitantsika tsara fa mamira mavita tsara n'ireny opéra reny izy ary dia makasitraka toy izy fa tsara ary tena tsy tena le nazatra amin'le fihirany rahavavy katolika izy fa tena manana portena koralina matanjaka mihitsy ianareo ka dia mahereza fa tena tsara toy izy fa tena mirendrena tsara mihitsy. Tsy adino misaotra ireto anankiroa reto. Voalohany atao kaikiko ato nitsangana kely aloha président ito no mieritreritra hoe inona no atao ary ity anankiraiky kosa anao hitsangany io no miketrika azonareo ito zany mandeha mividy sakafo loka sy any ananany fa izy mpahandro sakafo ohatrano miketrika izy zay no masaka nanahoana na nandramanareo azy matsiro sady tsara
misaotra ry izy mirahalahy afaka mipetraka ianareo. Fikambanana mpakafy sy mpitendry orga ireo ao anatin'izany izy raha manatoanina dia tononona ny fisaorana anareo miaraka ao satria ao anatin'ny mpitendry orga tsy mihira fotsiny le ataony oraka io fa tena mitendry mihitsy io. Ary zay mahatonga ny hoe raha mihaino ny hirany ianareo dia tena manana filinina tena hafa mihitsy. Aza tamin'ny voalohany doy izy hoe ahoana zany hirany ridy zany fa tena tsara dia tsara. Ay mpitendry orga izy za tsy dia magaga indray raha ohatra ka manana ritra-peo ohatran'izany hirany fa ay olona mahay mitendry zava-maneno. Mankasitraka anareo fikambanana mpakafy sy mpitendry orga. Misaotra anareo fa voafehinareo tsara reto vahoaka an'Andriamanitra reto. Ao am-pitendrena ianareo te hiry zay tena lazainy aminareo zany te hiry zay ary miafy mihitsy zay eo anatrehan'ny teny zavatra tendrenareo. Mihiry zay dia najanony lesaka izy lilo le izy aloha ary hirinareo rehefa hiry dia niafy tao zay satria tena maminay tianay le zavatra nataonareo dia tsy nampaninona anay ny niafy sy ny hira satria mihaino mihitsy no atao. Ary zay ty fandaharam-potoana ity mihaino sika mihaino hatramin'ny toritenina atao feon'orga dolo daholo hatramin'ny vaovao-mpiangonana feon'orga dolo daholo asa zay vaovao heninareo tany aloha fa dia feon'orga dolo daholo no hitantsika teo. Zay zany makasitraka anareo dia tonga amin'ilay fitenena hoe la velona ny fikambanan'ny mpakafy sy mpitendry orga. Zay mamelona haina sy nanome aina vaovao izao fotoana izao. Makasitraka indrindra tompoko. Finorana fisaorana ny komity zay niara niketrika amin'ity ny 20 taona ny RFF sy ny 120 taona ny fiangonana Amparibefamonjena. Ireo mantsy miara midinika satria miara miasa ireo isaorany ianareo fa raha tsy anareo tsy nisy ty zavatra ty. Ary za dia gaga mihitsy hoe eto Amparibefamonjena mantsy matetika rehefa manao antsakira tolakandro dia tsy dia misy olona fa tamin'ity dia gaga fa feno hatrany ambony ny olona. Dia dikan'izany tsara ny nahandro matsiro sady manitra manintona ary mitondra aina sy hery vaovao tokoa. Makasitraka antsika rehetra zay tonga nanatrika izao fotoana izao satria sady nanome voninahitra an'Andriamanitra sika no nanoana ny RFF ao anatin'ny 20 taona zay nijoroany sy ny fiangonana 90 taona zay nisiny. Ianareo dia ankasitrahana tanteraka tokoa. Ny manaraka an'izay dia ankasitrahana ny asa ny famonjena zay ny fanotrona ary nandray anjara tamin'izao fotoana izao. Dia tena hita tokoa fa rahala mianala ianareo eo amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra izy tokoko ary za tokony. Dia hita tokoa fa afaka nyrindra sy niaraka tsara. Za moa vao nanomboka nandray an'ilay tsangana dolo nareo nanao le nosy tanindrazana telindrora kely aloha ao zany fa tena misy tsirony mihitsy. Dia nisy tsirony tokoa. Ny any tsy fantatro nanety na tsy nety fa mifantatro fotsiny hoe vita ilay hira. Makasitraka asan'ny famonjena fa zay ny ilana zoky zokiny nareo satria nareo 50 izy 20. Eritrereto fa misy 30 taona ny elanelany ka dia hafa mihitsy zany mananjoky zany fa afaka mifanoana amin'ny zavatra rehetra zay atao. Ary ety amin'ny fotoana zay faraparany dia zao isaorantsika ireo mpanatanteraka ny jiro zany hoe ny azavana sy ireo zay nandefa fafana satria ao daholo zareo nandefa anarahantsika ny fandaharam-potaona isaorantsika ireo. Ary atao ty para fa filazana kanefa
ny tena lehibe indrindra tenareo rindra fanatanjahantena sy fialam-boly efatry ny malonareo no hitako a mivezivezy vita volo tsara dolo daholo ny vehivavy eran'iny tanàny lehilahy de tsara kopy volo dolo daholy a mivezivezy teo inona ary ty raha tsy nalala hoe fotoanan-dralahy raha pitso a de gaga angamba hoe misy karazana atao hoe fampisehoana ino moa misy mystère angamba androany sarapitso de zay izy ao ny mody nasorona daholo ny volo rehetrarehetra angirana ny loha ao ny kopena ny volo mba hispirana tsara ny volo sy ny sisa sy ny sisa makasitraka anareo tompoko makatelona anareo fa fantatra tokoa ny fiazanareo zay natao indrindra fanatanjahantena sy fialam-boly de maneho fakasitrahana anareo zay nandray anjara ka dia makataka ny filoha aho hiteny satria misy an'ireto sarinakarony reto ka tsy sarinakarona hoe mihoatra zoky akory nareo nanambady ny anomezana an'ireo fa fakasitrahana kosa fa mamy sady telona matsiro ny zavatra natolotrareo ka faly ny RFF sy ny fiangonana tamin'izay natao tamin'ity fotoana ity rehefa voatolotra ireo zavatra ireo a de mamara ny pastera fa afaka mankiny sika de ao am-pahankinanao sika no mivavaka sady mieritreritra lalina reto RFF reto ny antony de izy mivady raha teo nanangana izany atao hoe fikambanana na sampan'izany isaorantsika izy a hitarika ny fotoana hitondra bavaka manohana izany atao hoe sampana velona eto anivon'ny fiangonana tao anatiny ity faharoapolo taona ity a andritrin'izay fotoana izay makasitraka asika izy moa de efa nangatadalana satria somary lavitra kaikiany a ngenitosy ka dia efa lasa izy a ary mametraka ny fisaorana sy ny fakasitrahana ary veloma ho anareo veloma madinidinika satria mbola iona ihany amin'ny fotoana manaraka andre matoa filoha angatahako anao anonona ny anarany tsirairay a de manatony ety ny solotena andray an'ity fakasitrahana ity voalohany zany a de ny APL antsapiderano ny lanitra mba mangataka anareo makasitaka sy makatelona indrindra zao asaka asy ny famonjena ny asy ny famonjena zotra tompoko ary ny fahatelo sady farany a de ny fikambanan'ny pakafy sy ny mpitendry aoka fa satria mamy ny fiarahantsika mamy de mamy tokoa zay ny rahantsika teto a satro eto ihany tonga am'le teny ripetera hoe andeha anao laitelo kanefa tsy afaka manatanteraka izany sika satria andeha hianatra sy andeha hiasa raha pitso a ka de mamarana ny fotoana sika andeha isika hitsangana ary ao anatiny zao fitsanganantsika izao a hitondram-bavaka sy anymetsodrano ny mpitandrina hivavaka isika tompo isoranay ianao fa raha nieritreritra sy ny hevitra izahay eny miketrika zay mba tonga atao anatin'ny fosiny saina mampanahy de indro ankehitriny tanteraka sy lavirary zany de na tsy ary tokoa zay tao anatin'izao grand concert d'orgue zao fa aim-panahy tokoa ary feonorga zay mampivavaka no renay natrenay no trononay tamin'ity tolakandro ity anao no volinahitra tompo fa izay kosa de amelona ny oby amelona ny fiderananao hatrany ary indrindra ampiasa ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana mba hampiroborobo sy velarany ambainday ny fanjakanao
eo amin'ny fiangonanao dia ilay tenanao ety ambany masoandro Jesosy Kristy Tompo. Isoranay ianao ny fahavitanyity fotoana ity, ny fahafahanay ny fanotrona, ny fahafahanay ny fampahery, fa aina hoentinay amin'izay tombonandro mbola atolotra ao anao izany. Tompo, raha nisy nanombinana teo aminay dia ianao nanondro izany avy zato hoe ho arivo tsy manam-pahataperana. Mpamonjy eo, ody izay ankehitriny, ny tananao mahery omba sy tantana ny dianay, ho tsara tahaka izay ny ezanay nandrosona monjy ity fotoana ity, ny fodinay ahatongavanay ny tokantrano sy ny fonenana ary ny ankonana misy anay. Aza ny tananao mahery izany Tompo, no irinay mbola hitsotra ka hitsodrano anay rehetra ankehitriny. Ho tanteraka aminareo ny hitsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy anareo ny Tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ny Tompo, dia hanome anareo ny fiadanany. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana, manaova vavaka mangina ao am-ponareo. Zay misy feo miantsorako, to feo miangavy mora hoe atolory izay entanao, sakakoko ny asasaranao, feo mahalala izay ilaiko maitireo arintsaico, feu deiza rizay ao ampo, fitiavany ay tsy maro, Tompo iantsonao reko,
Volan'Andriamanitra iririany any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tsy adino ry havana, ity fandaharana natrehantsika ity dia mandeha mivantana amin'ny Facebook, dia isorana ny mpanaraka ny Facebook rehetrarehetra amin'izao fotoana izao, na ny eto atoeran'izany na ny any ampitan-dranomasina lavitrany. Makasitraka antsika rehetra ry havana. Fomba fodiny mbola iresaka amboarina kely ny fivoahana aza misesika be fa manjary tsy mety amin'le fitandrovana fahasalamana. Cha cha.